efa ndresaka ny fifampiarabana no ny tontaona zay antsika rehefa volana janoary taka izao dia mifanisy izy ireny ho an'ny fikambanan'ny teraka manandrina dia nanatanteraka izay fifampiarabana izay ihany koa izy ireo fifampiarabana izay nentina nanamafisana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana ho an'ireo samy avy eny an-toerana. Tamin'ny alalan'ny fiaraha-mifaly no nety ny fikambanana teraky manandrina avaradrano ny fampiarahaba tamin'izao nahatratrarana ny taona 2020 sy 2020 izao ary nentina izy ireo ihany koa nanamariana ny fankalazana ny 10 taona ny joroany ny fikambanana FTMA. Fikambanana moa zany dia fikambanana zanaka teraky manandrina avaradrano tarana topola rakoto sy rafaraso raha ny tiamana zay tamin'ny fotona lasa zay androa zay mankalaza ny fafotonanay ateraka somatsara ny fiasanay sy dentanay ny firan'Andriamanitra dia ary manentana anay taranaka rehetrarehetra zay mbola matolotolo fa fikambanana tompoko dia mandroso ary mahafinaritra ny tena tanjona anay moa zany dia narovana asa fanasoavana raha fitafolo anatanteraka asa soa amin'ny mpiarabelona aminy io no isan'ny tanjon'ny fikambanana izay ahitana fianakaviana mahery 7 amin'izao fotoana izao.